aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra isan'andro dia tsapanay tokoa ny asanao mahagaga eo amin'ny fiainanay rehetra. Ny fanirianay ary dia izao, ingany mba ho mendrika amin'ny voninahitra izay, amin'ny teneninay, amin'ny saintsainanay, ary indrindra amin'ny ataonay rehetra isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, eo anatrehan'ny olana sy ny zavatsarotra samihafa, indrindra manoloana ny ady sarotra, ady mafy, iny mety kely na betsaka na maro na tsy hitanao eritreretina mihitsy ny ataon'izay fahavalo. Ry havana dia izao, indraindray very-hevitra isika ary indrindra ary tena raiki tahotra, ahoana no andresena an'ireto manoloana ny fahavalo tokoa mantsy. Raha jerena ilay teny vahiny hoe rapport de force, dia hita mihitsy indraindray fa tsy afaka hifanandrina, tsy afaka mihitsy hiady satria tonga dia resy noho ny tanjaky ny fahavalo, noho ny hamaroany ny fahavalo, noho ny fahaizan'ny fahavalo. Eo anatrehan'izany indrindra nefa no miteny amintsika ny Tompo ry havana hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona na dia ny fahavalo ny aza dia ampihavaniny aminy. Amen. Ohabolana 2:17. Eto izany ny Tompo ry havana dia manome toky antsika hoe aza mijery ny hita maso, aza tonga dia feranao ny ataon'ny Tompo, fa manana ny hery sy ny fahefana izy, manana ny fiandrianana izy, tsaroana mihitsy Jesosy Kristy dia niteny antsika amin'izany fa dia efa nomen'Andriamanitra azy ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ ambonin'ny tany. Noho izany dia mahita anao, mahita antsika tsirairay avy izay miady ny Tompo, hitany tsara ny hatrehan'ny mpanompony ry havana, fa dia izao ny andresenao ny fahavalo dia tsy vitan'ny herinao, ny tanjakao, ny fahaizanao, ny fahalalanao, araka ny teneniko teo bitika dia bitika ary izany manoloana izay mety ho habe na hamaroany ny fahavalo. Ny ho fandresenao anie dia efa fandresen'ny Tompo izany, ary izany fandresen'ny Tompo izany dia mba ho azy irery ny dera sy ny saotra ary ny haja sy ny voninahitra ry havana. Noho izany dia mba azahoantsika mino sy mahatoky ary manantena an'izany hoe na dia ny fahavalo ilay tsy takatry ny saina sy eritreretina izany ary dia ataon'Andriamanitra mihavana. Mba ahazoana mantanteraka an'izany dia izao fotsiny, tsy maintsy mifanitsy ry havana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny ataontsika isan'andro. Izany hoe ny sitrapontsika dia ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ataovy marina izay teneninao, ataovy mahitsy izay lalakalehanao, asehoy amin'ny fiainanao isan'andro ny fitsinao vavolombelon'i Jesosy Kristy ry havana. Dia ao anatin'izany ny ahitanao ny asan'Andriamanitra. Dia mahavelo-panantenana ny ity teniny ity hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona na dia ny fahavalo ny aza dia ampihavaniny aminy. Irariako ry havana mba ho tanteraka aminao izany amin'ity anio ity sy amin'ny androm-piainanao rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitra, misaotra indrindra anao izay ny amin'ny teninao ary ankehitriny, fa dia mahavelo-panantenana, mahazo toky izay, fa na inona hamaroana, iny mety afetsifetsen'ny fahavalo koa aza sy ny sisa, tsy takatry ny sainay mihitsy ny ataony, dia mahazo toky izay fa reny indray ry Tompo no ataonao ary mihavana aminay. Tena tsy takatry ny sainay ny ataonao Tompo amin'ny fiainanay tsirairay avy, ka misaotra indrindra. Ny ampandresenay hatrany amin'ny anaranao Jesosy ny tanjona. Noho izany dia ampioza isan'andro amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny atao rehetra mba ho ny sitraponao no tanteraka, dia tena ho fitsona vavolombelona ankasitrahanao amin'ny fiainanay ry Jesosy Kristy Tompo. Dia amin'ny anaranao vaneha izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.